ametraka ny tananao eo ambonin'ny lohanao a, de raha sitraka ao androany a, de sokafo moramora ny vavanao. Raha sitraka ao ia metsika malalaka satana ivoaka hiala ao anatintsika zany a, amin'ny alalan'ity délivrance ataontsika ity a, ivavaka sika am'izao raha sivy taona zao a, mifatoa tsara mihitsy ianao anatin'ny délivrance, aza varina mitoditodika na mandehandeha na varimbarina fotsiny mieritreritra zavatra hafa, fa aleo tena mifantoka tanteraka mihitsy a, de zay zavatra tena tianao afaka eo amin'ny fiainanao ifatoa, de za anao délivrance anao a, misy manantena fa hanafaka anao ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Jehovah-Andriamanitra ray masina tsara indrindra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mbola afaka mivavaka ho an'ireto olona reto androany, mangataka ny famindraponao androany Tompo, iantefà aminy androany, mamela aminy elony amin'ny tsy fahatanterahana, mamindrafo aminy amin'ity androany ity. Ry Jehovah Andriamanitra velona mandrakizay, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo malalako, ny ranao angatahako irotsaka amin'ny fahafenona amin'ireto olona ireto, isa-tokantrano, isam-batan'olona, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mandidy amin'ireo karazana fanaratsy, ozina avy amin'ny ray aman-dreny, ozina avy any amin'ny Adama sy Eva, ireo ozina mitondra fahoriana rehetrarehetra, roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta, mandidy anao satana miala amin'ireto lehilahy sy vehivavy reto, miala ny ozina amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta, mivoaka amin'ireo olona ireo, miala amin'ny fiainany, miala amin'ny asany, miala amin'ny fiainany tokantranony, ny oziny tsy fanjariany, ozina tsy mahomby amin'ny asa tao, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Maro amin'ireto olona reto tena mitrongo mafy mihitsy vao mahita sakafo, mandidy anao a satana, vokatry ny asanao, vokatry ny ozina, de potika ny asany, potika ny fiainany, potika ny tokantranony, roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Miala amin'ireo olona ireo ny ozina rehetra, miala ny ozina amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Za mandidy anao satana, mivoay anao, miala amin'ireto olona reto, miala ny ozina, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ireo ozina avy any amin'ny Adama rehetrarehetra, ireo ozina avy any amin'ny Adama, maro amin'ireto olona reto miasa mafy nefa tsy mandray karama akory, miasa mafy mikarama vary masaka, miasa mafy nefa vola kely ny raisiny, amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Mandidy an'izany oziny zany a, miala amin'ireo olona ireo, miala ianao satana, miala ny ozina, tapahako ny ozina androany, tapahako ny ozina androany, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, miala ny ozina. Mahay ianao satana raha mbola mijanona amin'ireo olona ireo, zao de mangoronetana, zao de miala amin'ny fiainany, miala amin'ny asany, miala amin'ny tokantranony, ny ozina avy any amin'ny Eva, ozina avy amin'ny Adama, miala zany oziny zany. Ireo ozina mitondra fifampirafesana ao anatin'ny piraitam-po, ireo ozina mitondra fikorontanana amin'ny piraitam-po sy ny fianakaviany, mandidy an'izany oziny zany a, miala ianao satana androany, miala ianao satana androany, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny ran'i Jesosy, potehako amin'ny ran'i Jesosy avy any Nazareta, ny ozina avy any amin'ny Adama sy Eva, ireo ozina mitondra fahapotehana, matondra azy voaroka any ampiasana, isaky ny volana Jona, isaky ny volana Desambra, tsy maintsy voaroka foana ny ampiasana, rava asa foana, tsy manao faute akory nefa izy, fa voaroka foana. Mandidy an'izany oziny zany, miala ianao satana androany, miala ianao satana androany, miala ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo ny fany masina, torako amin'ny afo ny fany masina, voaka ny vavany de lasa, voaka ny vavany de lasa, miala amin'ireto tanora reto ianao androany, mbola anana ny hoaviny reto tanora reto, miala deny zao ianao satana androany, miala ireo karazana ozina rehetrarehetra, ozina mpamotika ny hoavina tanora, miala ny ozina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Lasa ianao satana mandeha, mangoronetana ianao de mivoaka, teneno avokoa ny namanao rehetra miala amin'ny olona maheno io, miala amin'ny olona maheno io, miala amin'ny olona mahita io, miala ny ozina ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo ny fany masina, torako amin'ny afo ny fany masina, ravako amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mpanjaka ny voninahitra, ireo ozina amanjatonjatony taona, amanarivorivony taona, avy any amin'ny razambe rehetrarehetra avy any, na ozina vokatry ny fanompotsamo zany, na ozina vokatry ny fangalaram-badin'olona, na fijangajangana, na ozina vokatry ireo karazana fahotana rehetrarehetra zany, tapahako zany androany, tsy manam-pahefana amin'ireto lehilahy sy vehivavy sy ny tanora ireto, mangoronetana ianao satana, miala
ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miongotra miaraka amin'ny fakany ny ozona rehetrarehetra. Tsy maintsy afaka reto olo rehetra Satana androany. Na tianao na tsy tianao ry Satana, mena rana ry karazana ozona rehetrarehetra, lasa ianao mivoaka miala amin'ny tokantrano io, miala amin'ny asan'io lehilahy sy vehivavy io, miala amin'ny fidiram-bolana io, miala amin'ny ara-panahiny io, reo fanaratsy mampietry ny ara-panahiny, mampena ny herim-bavakany, mamafy akamona amin'ny vavaka, mamafy akamona amin'ny tady an'Andriamanitra. Mialo zany fanaratsy zany. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Torako amin'ny afo ny fany masina, torako amin'ny afo ny fany masina. Reo fanaratsy mamafy toromaso rehetra, roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mifiala ny fanaratsy. Tsy ambinina tsy manam-pahefana amin'ny lehilahy sy vehivavy ianao Satana androany. Mandidy anao amin'ny voatao ianao. Miala amin'ny olona io ianao zao de zao. Lasa ianao mandeha miala amin'ny olona io, tsy azonao fatorona intsony io olona io. Na ozona avy any amin'ny ray aman-dreniny noho ny fahadisoana nataon'ny ray aman-dreniny, de voafaty fa ity lehilahy sy vehivavy ity. Miala amin'ny olona io ny ozona. Ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta miala ny ozona. Tapaka ny ozona, tapaka ny ozona. Reo ozona aretina rehetrarehetra, reo ozona mitondra ara-tsipo, mitondra fahatezerana, mitondra fiavinavonana, mitondra fiatsara-melatsia, mitondra fankahalana, mitondra fialonana. Miala ao anatin'ny folo lehilahy sy vehivavy io. Miala ianao Satana androany. Miala ianao, miala ianao. Lasa ianao voaka. Voaka ao anatin'ny fony ao, voaka ao anatin'ny fony ao ny ozona, miala ao anatin'ny fony ao ny ozona. Ny anara-baherin'i Jesosy avy any Nazareta. Tiala amin'ny anaran'i Jesosy, tiala amin'ny anaran'i Jesosy. May ianao Satana androany, may ianao Satana androany. Miala ao anatin'ny fony ao ny ozona rehetra. Miala reo karazana ara-tsipo rehetra, ara-tsy toetra, reo karazana toetra tsy azo anarina, tsy azo ahitsy, tsy azo tenenina. Miala zany. Ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Reo ozona aretim-po, gros cœur, palpitation, miala daholo, miala anatin'ny fony ao ny ozona. May ianao Satana, may ianao androany, may. Sitrana ny aretim-po rehetra, miala ny aretim-po rehetra, miala ny gros cœur, ny palpitation rehetrarehetra. Roako amin'ny anara-baherin'i Jesosy avy any Nazareta. Miafo ny falemasina mirotsaka amin'ny fahafinona amin'reto olona reto androany. Tona fanafahanao azy, midina any anatinao any ny afo ny fanemasina. Rira lasy ranabavy, raiso ny afo ny fanemasina, raiso ny herin'Andriamanitra. Mandava ny programan'ny Satana rehetra eo amin'ny fiainanao. Manafaka anao amin'ny ozona, manafaka anao amin'ny faharatsiana, amin'ny ara-tsipo, amin'ny ara-tsy toetra, amin'ny karazana fahampotehana. Afaka ianao androany, afaka ianao androany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy mbola mivavaka ho an'ireto olona reto aho. Maro amin'ireto olona ireto Tompo malalako, olona tokony hanana ny maizy azy, olona tokony ho tahinao Tompo, olona manam-pahaizana, fa voasakana ny fahalalany, voasakana ny fahaizany, tsy mety mahita azy, tsy mety mahita azy. Mandidy any ozona tsy fahitana azy io androany. Mandidy any ozona tsy fahitana azy io androany. Mandidy anao a Satana, lasa ianao mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny ozona tsy fahitana azy. Pidiko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tapahako zany ozona zany. Miala amin'iny fiara ampiasaina iny, miala amin'iny fiara ampiasaina iny, miala amin'iny fitaovana ampiasaina hitadiavany vola iny, miala amin'ireny fitaovana ampiasainy rehetrarehetra reny any amin'ny toeram-piasana eny any. Manana fitaovana ampiasaina izy hitadiavany vola. Miala amin'io fitaovana io, ny asana devoly, reo fanany tsy fanjariana, reo ozona tsy matafavoaka, reo ozona tsy mahatafita, ozona mampietry, mampihena fidiram-bola, mampiasa mafy vao mahita vola izy. Miala zany ozony zany. Lasa ianao Satana, Satana, nazovy ianao, ratsy fanaratsy, maheno ary mahita amin'izao fotoana izao. Miala amin'ny olona io ianao, na tianao na tsy tianao. Tsy maintsy mangoronetana ianao zao dia zao. Tsy maintsy sitra ny olona io androany, tsy maintsy miova ny fiainan'ny olona io androany. Misy fanafana ho an'ny olona io, omanin' Jesosy ho azy amin'izao fotoana itenenako izao. Lasa ianao mivoaka, lasa ianao mivoaka androany. Zao dia zao ianao dia mivoaka, mangoronetana ianao androany. Tenendolany namanao rehetra, ny miaramilanao rehetra Satana, ry devoly, ry Lucifer, ry karazana ozona rehetra, teneny ny miaramilanao rehetra. Devoly mpanararotra, devoly mpanararotra, mpamodika fiainan'olona, favalo efaresy, hitsahanay amin'ny tapon-dohanao ianao, hitsahanay amin'ny lohanao ianao Satana. Hitsahako any anatin'ny tokantrano any, any anatin'ny olona isan-karazany any, ze devoly maheno rehetra, hitsahako ny lohan'ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsahako ny lohany trosy, hitsahako ny lohany tsy fisiny, hitsahako ny lohany tsy fahitana azy, hitsahako
ny anaran'i Jesosy. Lasa ianao satana mandeha, lasa ianao mivoaka, lasa ianao mivoaka, lasa ianao mivoaka. Miala amin'ny olo io ambony fandrina io ny aretina, miala amin'ny olo io aretina io no mahatonga azy tsy miasa na voaroaka azy tany ampiasana, lasa mahatonga ny fiainany krosifana ankehitriny. Mbola io aretina io ihany koa ny ampiasainao ry satana, tsy ahafahany mivavaka, fa voafatotra eo ambony fandrina eo izy, tsy mahita ny masony, tsy maheno ny sofony, tsy afaka mihetsika ny vatany. Zao de ny zao, miala amin'ny olona eo ambony fandrina io ny aretina, miala amin'ny olona mipetraka amin'ny sezy io ny aretina. Roako amin'ny anara-maheriny Jesosy avy any Nazareta, miala ianao satana, kala ny aretina, may amin'ny afin'Andriamanitra, toroko amin'ny afin'Andriamanitra, levina ny aretina rehetra, aretina anaty ozatrany, aretina ny anatin'ny raha, any anatin'ny tsoka sy ny vanitaolana, areti-tsaina, areti-po, aretina mampalemy mampandamaka ampandrina, aretin'ireny mona sy marenina rehetrarehetra reny, aretin'ny damosina. Miala ny aretina na tian'ny aretina na tsy tian'ny aretina, mivoao amin'ny olona io, miala amin'ny olona io zao de zao, miala amin'ny lohaliny, miala amin'ny lohaliny mampalemy azy, miala ny aretina mampalemy amin'ny olona io, miala amin'ny anara-maheriny Jesosy avy any Nazareta. Manomboka ny olona marary dia ahitseo ny faritra marary ianao fa manasitrana anao Jesosy. Raha olona tsy nahetsika ianao hatramin'izay, miarena ianao dia mandehana amin'izay mitsangana. Raha tsy nahetsika ianao fa mipetraka teo ambony reny seza roulante reny mitsangana dia mandehana, fa manafaka anao Jesosy amin'izao ora sy fotoana itenena mpanompon'Andriamanitra zao. Samory zany teny zany, samory tsy hoe samorina amin'ny amenina fotsiny, fa mitsangana mihitsy. Etseo ny finoana ao anatinao, miarena ianao eo ambony fandrina, aoka ianao hiazakazaka, hisotisoty, anetsika ny faritra marary ianao, manasitrana anao Jesosy lalahy sy rarabavy, manafaka anao Jesosy, manova ny fiainanao Jesosy. Mahery ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra mpanova fiainana, Andriamanitra mpanangana ny farava ela. Tsy mbola resy zany ianao fa manan'Andriamanitra velona, manan'Andriamanitra velona. Reo devolo mitondra latsalatsa rehetra, reo devolo mitondra fandatsana, rava asy ty lehilahy ty na ity vehivavy ty, de latsalatsain'ny mpiray-tampo aminy, latsalatsain'ny fianakaviany. Miala zany devolo mandatsa izany, roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Miala ny devolo mitondra latsa, miala ny devolo mitondra henatra, miala ny devolo mitondra Yesu, roako amin'ny anara-maheriny Jesosy avy any Nazareta. Miala ianao satana androany, mangoronetana ianao androany de miala amin'io lehilahy io, miala ny henatra sy ny latsa rehetrarehetra, ny fanesoesona rehetra, roako amin'ny anarany Jesosy. Miala amin'ny anarany Jesosy, may ianao satana, levina ianao satana, mandidy anao amin'ny anara-maheriny Jesosy avy any Nazareta, tsy maintsy mangoronetana. Miala amin'ny fananany reto olona reto, miala amin'ny fananany reto olona reto, miala reo karazana ozona rehetrarehetra, miala amin'ny fananany ianao androany, miala amin'ny fananany ianao androany, miala amin'ny tranony ianao, miala amin'ny ty tokantrano ty, miala amin'ny ty tokantrano ty nozony tsy fantsariny, reo ady lava, fikorontanana, reo fahoriana rehetra, miala amin'ny tokantrano io, miala amin'ny tokantrano io fanahany lindra, fanatio mamon'olona, miala amin'ny tokantrano io. Za de mandidy ny fanaratsy rehetra zay mitondra fahoriana, mitondra olana amin'izao tokantrano zao, roako amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Miala amin'ny tokantrano io fanany fiverenan-dalana, miala amin'ny tokantrano io, miala amin'ny tokantrano io fangatsiatsiahana rehetrarehetra, miala amin'ny tokantrano io ny fanaratsy mitondra fahakamona mivavaka, roako amin'ny anarany Jesosy. Reo fanahy mitondra fisalobonana amin'ity tokantrano ty, rehefa tafiditra anatin'io tokantrano io izy de ka mivavaka, tsy mahavita mivavaka, tsy mahavita mitariteny, mandidy anao ary satana roany, Lucifera, menarana, Belzebova, Belial, na iza fanaratsy manohatra n'Andriamanitra, tiala amin'ny tokantranony olona io, mivoaka amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Jesosy mivavaka ho an'ireto olona reto androany, manafaka azy ianao tompo, maneho ny voninahitra ao aminy ianao, aseho eto ny voninahitra ao tompo. Raha sitrana ny olona de voninahitra ao rerany, raha afaka izy de voninahitra ao rerany. Fa ny tenako tompo, kely indrindra amin'ny fanjakanao, mpanompo kely tsy mahasoa zay tokony ataoko ihany ny ataoko, fa aoka ny voninahitra ao no iseho, aoka ny herinao no iseho, ary aoka hitombo laza amin'ireto vahoaka ireto ianao tompo, noho ny amin'ireo voninahitra ao aseho anao eo amin'ny fiainany. Afao izy ary misaotra anao sady afa nanafaka olona maro tetenao androany tompo malalako. Matoky Andriamanitra fa miasa ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra tompo. Amen. Zay zany ny vavaka nentina tamintsika teto tamin'ity anio ity mino fa nafahan'ny tompontsika tao anatin'ny tokantrano tao sy teny amin'ny toerana rehetra izay nandrenesantsika ny délivrance
mariana moa zany a na atsika mihainony radio feon'ny lanitra na mihain'ny web radio a na ny manaraka any amin'ny youtube zay vidéo mihitsy moa zany ny arahantsika any amin'ny youtube any vidéo mivantana de isaky ny amin'ny fitora tia Madagasikara zany a de afaka manaraka an'izao fandarana zao avokoa zany isika rehetrarehetra izany ny any amin'ny province any ihany koa na tsika eto Antananarivo ary afaka manaraka vidéo sady ohatra mihaino radio ianao de afaka manaraka vidéo ihany koa amin'ny youtube manoratra fotsiny ianao eo amin'ny barre de recherche hoe apostolo Andreas to de hitanao eo daholo ny vidéo de misy hoe vidéo direct eo de iny fotsiny no idiranao de tonga de manaraka direct lay vidéo zany ianao anatin'izany raha piso indray tsika miverina eto miaraka ao anatin'izay fampianarana ozina sy ny délivrance mivantana izay fa amizao tsika de hiditra anatin'ny tapany faharoa amaky ny afatra tsika amin'ity anio ity amreto larina tarby reto no efanao mandefa ny afatra na isika rehetra any amin'ny province rehetrarehetra ny Madagasikara na ny ivelan'ny Madagasikara de afaka mandray anjara amreto larina tarby reto avokoa zany ny 034 55 542 72 034 55 542 72 na ny 034 29 546 91 034 29 546 91 ny Airtel de ny 033 71 343 35 033 71 343 35 farany ny 033 64 478 44 033 64 478 44 reo ny larina tarbia afahatsika miditra mivantana mandefa SMS zany ny am'izay fahatsapao ny amin'ny fampianarana sy ny vavaka izay zany ka de gatakahira anankiray amin'ny teknisianina isika de aorinan'ny hira ny tena koa miveriny etiany zany mamaky ny afatra ho fanomezam-boninahitry n'Andriamanitra izany. Rary soatsika rehetra tompoko.